Raha toa ka ny farana omaly ny fionam-ben'ny komeza ho an'ny teto Madagasikara dia afaka iray volana indray dia ampiatrano ny fivoriana tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay indray Madagasikara. Efa saika hipoka avokoa ireo trano fandraisam-bahiny lehibe eto Madagasikara mialohan izany fotoana andraisana ny fivoriana lehibe ho an'ny eto Madagasikara izany. Raha ho an'ny tetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina manokana no asa iteny izay notsidihan'ny namana Claude Solution rasoanaifo. Iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe eto amintsika ny ety amin'ny Colbert Antaninarenina. Toy ireo trano fandraisam-bahiny lehibe dia efa feno ny toerana amin'ny fionam-be an-tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay noho ireo famandriana maro izay nisy raha ny fanamariana izay noety ny tompona andraikitra ary amin'ny herinandro ambony aza dia efa misy sahady ireo délégationna ho tonga hanomana izany fotoan-dehibe izany. Pour ce grand événement, les réservations, donc, comme tout le monde, nous sommes déjà quasiment complets. Pendant cette période du 20 au 26 novembre, on va dire, avec bien sûr des délégations qui vont arriver à partir de même déjà la semaine prochaine. Nous avons déjà des grandes délégations qui arrivent pour préparer ce sommet. Misa efatra amby roapolo amby zato moa ireo efitrano fatorinana chambre amin'ity toerana ity ka misy ireo amin'ilay trano teo aloha ary misy ihany koa amin'ilay naorina taty aoriana. Ho amafisina ny fiarovana ny hôtel mandritro fivoriana an-tampony io ary nisy ny fivoriana mahakasika izany no tanterahana omaly. Tout à fait, donc là on a parlé déjà avec l'ambassadeur de la francophonie. Il n'y a pas plus tard que hier, nous avons organisé une réunion par rapport à tout ce qui sera sécurité au niveau de l'hôtel, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Donc nous, comme vous savez, le Colbert c'est quand même un hôtel qui a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Donc nous allons tout centraliser sur l'entrée principale de l'hôtel, là que vous voyez devant la réception, et toutes les autres entrées et sorties de l'hôtel seront fermées, avec bien sûr, comme nous l'avons fait déjà avec l'APF qui était là auparavant, avec un portique de sécurité, avec un scanner à l'entrée de l'hôtel et à la sortie. Nous avons aussi prévu l'installation de caméras sur l'extérieur, sur la rue. Hatreto dia mbola tsy fantatra iza ireo filoham-pirenena na lehibe n'androm-panjakana avy any ivelany hipetraka ato amin'ny Colbert. Tsy milaza izany mialoha ireo délégationna na dia manao famandriana azy noho ny antony fandriampahalemana. Tsy ny eo amin'ny fiarovana ihany no amafisina ety amin'ny Colbert fa no avozina ihany koa ireo lamba samihafa ao amin'ny efitrano fatoriana, ny fitaovan-dakozia sy ireo kojakoja samihafa satria manana service traiteur ihany koa izy ireo. Omaly dia telopolo any ireo mpiasa vaovao noraisina hiasa anatevy-daharara ireo izay efa ao ary mety mbola hotazomina hatramin'ny faran'ny taona satria aorian'ny fionam-be an-tampon'ny francophonie dia mbola indray ny tompo-daka iraisam-pirenena ny taranjahary tsipy-kanety be isika. Tolotra maro no hita etsy amin'ny Colbert toy ny efitrano fisakafoanana sy fivarotana mofomamy sy ny maro hafa ihany koa. Nanomboka ny herinandro lasa teo raha ny fantatra dia misy ireo mpitsirika avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana mijery ny resaka fahadiovana eo anivon'ity ivitoerana ity toy ny eny anivon'ireo trano fandraisam-bahiny hafa.